Malona ny trangana herisetra mianjady amin'ny ankamaroany vehivavy ny anivon'ny fiarahamonina. Ilaina ary zava-dehibe ny fampiofanana ireo vehivavy hiara ny herisetra. Mahakasika ny atao hoe résilience na ny famadihana ny zavatra ratsy niatra teo amin'ny fiainany, ho zavatra tsara hoentina miatrika fiainana fa ihany koa ny fampianarana azy ireo ahita tambola, ny zoarat sosialy tahaka ny lalàna ny fanambadiana sy ny maro hafa. Antony sy ny tetika sahilatra izay misehatra amin'ny fampiofanana sy fanomezana tolotanana ara-moraly ho an'ireo vehivavy hiara ny herisetra ny anivon'ny fiarahamonina. Tohatra voalohany tsy maintsy engatsika rehefa manohana vehivavy hiara ny herisetra zany isika dia ny manome azy fitaovana ahafahany miary, ahafahany miay ny tenany ary indrindrindrindra ahafahany miay ny tokantranony sy ireo zanany mba tsy hiara ny herisetra indray ireo zanany avy eo. Misy koa zavatra lehibe amin'ny ankapobeny ny herisetra mianjady amin'ny vehivavy. Voalohany ny herisetra ara-batana, ny herisetra ara-nofo, ny herisetra ara-moraly, ny herisetra ara-bolana ny violence financière. Sarotra ny ady amin'ireo, raha tsy jerena manokana ka hitadiavana vahaolana ihany koa ny antony mahatonga ireo herisetra hitranga. Ankoatra izay, entanina zoto ametraka fitoriana ireo hiara ny herisetra. Efa maro amin'izao fotoana ny rafitra sy fikambanana mandray tanana ireo vehivavy hiara n'izany herisetra izany, izay mampianatra azy ireo ho sitrana sy hiatrika ny fiainany andavanandro. Teo amin'ny fiainako zatra nahilikiliky ny olona dia omeny olona teny marary foana. Dia lasa tsy mahatoky ny tenako intsony dia tsy samiresaka amin'ny olona satria isanandro dia teny marary, tsy mba misy olona comprendre mihitsy eo amin'ny situation iainako. Dia tena mihiboka ao an-trano satria na vao mijery tarehan'olona fotsiny dia tonga dia jugement foana satria za nandalo fanaizana be ny zanako. Dia meny olona tsiny hoe nareo ki ohatr'izao tsy mamitandrina dia nefa ilay zavatra efa misy. Dia izay ny tena zavatra niainako tena teo amin'ny psychologie koa izany tena fo be. Olako indray za mbola mipetraka amin'ny ray aman-dreny dia ny dadako moa zany namono any aminay. Dia izany hoe ao tokantrano zany tsisy fifaliana mihitsy fa resaka ady foana ny iainana. Ireo tafavoaka velona na les survivantes izay no anarana ny salorany ireto vehivavy miisa 700 niara ny herisetra teny anivon'ny fiarahamonina ireto ka nomena fiofanana fa miatrika ny fiainana sy misehatra amin'ny tontolon'ny asa tamin'ny alalan'ny tetika sahilatra andiany faharoa izay fiara-miasa eo amin'ny fikambanana tsy miankina ny sefokotany ary ireo fiarahamonim-pirenena.